Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Fantar ireo vokatra Natura. Izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Socavitre, magasin Baolay, nature, manolotra anao ny vaovao. Hanolotra memorandum de stabilité ny filoham-pirenena ho an'izay vonina ny hanoana azy fandresen-dahatra ny sambatan'olona kosa no adin'ny filoha amin'ny fitadiavana maro anisa ho ny minisy-mpanjakana Arivo Rakotovao fanaovana tsinitsinana ny antoko politika sy ny vondrona parlementaire ny fitadiavana maro anisa vaovao hafa raha nambara nisy olomaham-bahoaka avy amin'ny nouvelle majorité parlementaire ho kosa ny avy eo anivo ny Armata. Hivarotra velarana misy soltany na bloc pétrolier ny fanjakana malagasy fenoven'ny fepetra ahafahana miditra amin'izany fivarotana bloc pétrolier izany vao tsy ela akory izay ny fionamben'ny évêque katolika nanao antsoavo an'ny fitondram-panjakana fa tsy mbola fotoana izao hikarakarana ny salon international des mines et des pétroles de Madagascar izay kasaina ataony volana septambra izao. Hiverina iasa amin'ny alatsinainy izao miaraka amin'ilay fiaramanidina Boeing 737-800 vaovao azon'ny kompania Air Madagascar ny fiaramanidina Airbus A340 iray sy ny Boeing 737 iray misy olana ara-teknika tonga androany io fiaramanidina vaovao io izay hofain'ny kompania $4 isam-bolana. Tsy niasa madinika no ratsy na tsy mahavelona fa ny fikirizana sy ny fahamatorana manao azy no fanalahidina ny fahombiazana ny asa fanamboarana petakofehy no asa madinika ometsika lanja amin'ny tian'io ity asa tanana tena malagasy izay tsy mena amita amin'ny vahiny saingy tsy ahitana lalam-barotra any ivelany. Any ivelany aok'izay hoy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana mikasika ny fanarotana ara-nofo ao Bangui Centrafrique olona telo avy eo amin'ny casque bleu indray no voapanga ho nanolana vehivavy telo tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra ity. Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Découvrez la nouvelle gamme Natura à base d'avocat et de beurre de karité. Le shampoing qui nettoie et réduit les fourches. Et la crème coiffante avec sérum qui discipline les cheveux. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po hanao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatomirahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur.
Variana Andriaty ty manadio rano. Efa fanoko isan'andro tia. Mba aiza moa zay zafikeliko izay? Ao ambadika izy neny. Le tsena kizava ndao mba hiaraka. Io ve kila terenina foana hoe nadiovana rano? Ie, suro, ty raha jerendry e. Rano efa voadio zany iny sotrondry iny. Tena voankazo tokoa ny fahasalamany zafikeliko. Tsara vinanto. Raha izany a, za koa zany ampiasa an'ity isan'andro. Ampiasa isan'andro a? Vacances mlai, ararotni illimité night, illimité daholo ny SMS. Signante. Makana amiro best friends satel safidinao. Mandritry ny alina tontolo amin'ny 6 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC mondy. Azo ianga amin'ny 224 étoiles 3. Mlay Miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Ankasitrana ianao tomboky lasy tomboky vavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitra ny Cool TV. Tonga soa indray amin'izao fotoana ny fampahalam-baovao izao miaraba manokana. Ireo mpanaraka ny fampahalam-baovao ny Cool TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV any amin'ny faritany Antsiranana. Ny vaovao ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fampahalam-baovao amin'ny ity hariva ity. Samy mitazona ny heviny avokoa na ny anivo ny fahefana mpanantanteraka na ny anivo ny solombavambahoaka amin'ny resaka pacte de responsabilité fanaovana tsinitsina ny antoko politika sy ny vondrona parlementaire ny fitadiavana maro an'isa vaovao hafa raha nambara ny solombavambahoaka avy amin'ny nouvelle majorité parlementaire fa etsaka ilan'izay kosa milaza ny hijery ny isam-batan'olona ny solombavambahoaka vonona iara-iasa aminy avy amin'ny mpanantanteraka raha nambara ny rivo rakotovao androany. Sorakotrina no mitondra ny andindiny mikasika izay. Memorandum de stabilité io indray no voambolana miainga ankehitriny. Tsy mbola mazava ny votoatiny fa ny fantatra dia ny hoe fifanarahan'ireo olona rehetra iara-iasa amin'ny filoham-pirenena sy ny tenany. Fandraisan-dahatra ny isam-batan'olona kosa no adin'ny filoham-pirenena amin'ny fitadiavana ilay maro an'isa eny amin'ny antemeram-pirenena. Satria fantatsika fa indépendant be dia be ao anatin'io assemblée nationale io. Dia ilay olona mihitsy zany aloha zany mijerevana raha ny hevitra no mantsy miteny hoe ahoana ny hevitry ny HVM. Le madepute azy mihitsy hoe vonona ve izy hiaraka amin'ny fotoanam-panjakana amin'ilay programme an'asa filoham-pirenena. Satria fantatsika fa tamin'ny fotoan'andro misy député HVM nanohitra ny filoham-pirenena na ny gouvernement. Dia zay zany ny arenina hoe ianao ve amadepute anao zay atsaina ianao madepute anao vonona tokoa ianao hiara-iasa anaty programme atolotry ny filoham-pirenena. Zay nitondrana azy fa mbola tsy noentina natona nitoko hoe ty groupe parlementaire zao ty groupe parlementaire zao fa le madepute mamadepute azy mihitsy. Iroso amin'ny tsy fanarahan-dalàna indray ve izany ny filoham-pirenena ao anatin'izay fifanarahana izay. Raha tsy ahivina isan'ny teraka olana sy resabe teto amin'ny firenena ny fomba fanendrena prime ministre roa tamin'ny fomba roa samihafa tao anatin'ity repoblika fahefatra ity. Tamin'ny andron'ny prime ministre Cool Rosé ohatra nazava tsara fa ny fivondronan'ireo vondrona politika maromaro no nanolotra azy. Niova kosa nefa izany tamin'ny fanendrenan'ny prime ministre Jean Ravelonarivo. Fanangonana tsy niandreo solombavambahoaka miisa 12 no nanendrenan'ny prime ministre. Lalam-pandrenana iray ihany anefa nresaka eto. Tsy misy mety manome fanazavana mikasika ny fantikana izay lalam-pandrenana izay kosa nefa ny eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana.
niezaka nitady fanazavana mikasika ny andininy 420 sy ny andininy 470 ao anatin'ny lalam-pandrenana tetỳ anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny tenanay saingy milaza ho tsisy afaka mandray hatrany ireo tompon'andraikitra eto anivon'ity rafi-pitsarana ity hatreto aloha zany ireo andininy ireo izay miteraka olana eo amin'ny fananganana ny gouvernemanta sy ny fanendrenan'ny prime ministre izay isan'ny nanaovan'ny solombavambahoaka fitoriana ny filoham-pirenena tetỳ anivon'ny ity androm-pitsarana ity Etsakilan'izay nanamafy ireo solombavambahoaka avy eo anivon'ny nouvelle majorité parlementaire androany fa ny maro anisa mifototra amin'ny antoko politika sy ny vondrona parlementaire ihany no manaja ny demokrasia ao anatin'ny fananganana ny gouvernemanta ary tsy tokony ivona amin'izay ny filoham-pirenena. Ka ho anay ato anatin'ny VPMMM raha tiana hisy marina n'izany stabilité aty amin'ny anteny miram-pirenena sy eto amin'ny fitondrana zany dia tokony hasiana hasiny ny antoko politika izay manana solombavambahoaka ato anatin'ity anteny miram-pirenena ity fa zay tsy fanisina hasiny an'ireo antoko politika zay no miteraka savorovoro lava ka na mihevitra anao androany fa haka ny tsirairay amin'ireo solombavambahoaka zay ao anatin'ny antoko dia nahoelana hoangana dia tsy maintsy hiverina amin'ny antokony ihany ireo ary manana an'izay fonjakevitra zay arahany amin'ny antoko zay nisy azy. Tsy mbola misy mahafantatra kosa hatreto ny votoatin'ilay memorandum de stabilité izay voalaza fa tolo-kevitra avy amin'ny filoham-pirenena ao anatin'izao fitadiavana fiaraha-miasa amin'ny solombavambahoaka izao. Raha ny fanadihadiana nataonay androany ankoatran'ny fanovana ny gouvernemanta isany mety ho tafiditra ao anatin'izany fifanarana izany ihany koa ny fanovana ny boromaharitry ny anteny miram-pirenena. Fa tsy andraikitry ny ministera ny antotany kosa ny fampiatsoana sy famorina ny mpisehatra amin'ny famolavolana ny tolo-dalàna alohana ny rafitra mahaleo-tena isany ny fikarakarana ny fifidianana ny senita raha nambara ny mpikambana eo amin'ny biro politika ny malagasy miara-miainga ny atoko malagasy miara-miainga izay fananolotra tolo-dalàna tena anivo ny anteny miram-pirenena mikasika ity fananganana ny CEI ity saingy naemitra hatramin'ny fandiniana izany hatramin'ny taona 2024 omaly nilaza ny ministera ny antotany fa ampiantso ny vondron-kery rehetra misehatra amin'ny fikarakarana ny fifidianana amolavolana tolo-dalàna vaovao ary ny fanampanazavana mety ny Oliva Antriniala. Io zavatra io fa misy tolo-dalàna mipetraka amin'ny anteny miram-pirenena zay fanjaran'ny solombavambahoaka zany fotoana verimaina fotsiny indray io ny tokony ampiantso zany zao dia ny commission juridique eo anivon'ny anteny miram-pirenena zany hoe ny voamierana ny mikarakara lalàna eo anivon'ny anteny miram-pirenena zany zao tokony ampiantso fa tsy ministera tsony mihitsy zay zany ny ay amin'ny malagasy miara-miainga nametrahanay le hoe hiveriny raka andray ve zany ty resaka ty no le ampopo disy toerana zay foana izy fa maninona raha ohatra ka ny voamierana ny mpandinika ny lalàna commission juridique eo anivon'ny anteny miram-pirenena no mampiantso ny société civile ny toko politika ro rehetra hery manakevitra mikasika ny hoe anavaozana ny ametrahana latsona hoe CEI fa tsy ministera indray. Mbola amin'izay pejy politika izay hatrany miteraka resabe sy korotana eo amin'ny fisotry ny fiainam-pirenena ny fandraisana anjara ny mpanolontsaina vitsivitsy ny filoham-pirenena amin'ny fanapakevitra sasany eto amin'ny firenena fa isan'ny olona teto amin'ny firenena hatramin'izay ny resaka kiatranatrano eo amin'izy resaka izay raha nambara ny mpandinika ny raharaha politika iray etsakilan'izay tsy tokony tsapaka amin'ny fandraisana fanapakevitra amin'ny fiainam-pirenena ny mpanolontsaina ny filoham-pirenena raha nambara ny Fetson Rakoto Andrenirina mpanao politika fanadiny Zo Rakotondrina. Ny filoham-pirenena no manapa-kevitra anjaran'ny gouvernemanta no manatanteraka ny vinan'ny filoham-pirenena raha nambaran'ny Fetson Rakoto Andrenirina. Manolo-kevitra sy manolo-tsaina araka izay anarany izay no andraikitra ireo mpanolo-tsaina fa tsy tokony hitsabaka amin'ny fanapahan-kevitra. Izao no mahatonga ny firenentsika somary ao anatin'izao fahasahiranana izao indraindray alaim-panahy ilay filoham-pirenena, alaim-panahy ilay mpanolo-tsaina ny filoham-pirenena haka fanapahan-kevitra izay tsy tokony hidirany satria manjary lasa sady mpanome hevitra izy no mpanatanteraka fa tokony zaraina tsara zany ny anjara andraikitra rehefa mazava zay dia fantatra tsara hoe iza ny tompona. Niteraka olana teto amin'ny firenena ny tsy fisian'ny mangarara sy ny fitsabahana andraikitra nataon'ireo mpanolo-tsaina ireo. Isan'izany ohatra ny fifanarahany Henri Rabarinjaka, PCA-ny Air Madagascar, sy talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha sy ny orinasa vahiny Elix Aviation
momba ny fiaramanidin'ny Air Madagascar izay antony niteraka olana tao amin'ny Air Mad hatramin'izao. Eo ihany koa ny olan'ny Jirama. Raha ny fanadihadiana nataonay, ny mpanolontsain'ny filoham-pirenena sady mpitarika ny HVM France no nitondra ny Symbion Power teto ka nanomezana an'ity orinasa Amerikanina ity ny aomandro seza. Maro ihany koa ny raha tsy nandeha araka ny tokony ho izy teto amin'ny firenena nandritra ny eritaona sy tapany mahery izay. Mampametra-panontaniana hoe iza marina ireo nanolontsaina amin'ny filoham-pirenena ka nahatonga ireny. Ohatra, ny lalàna mifehy ny sata manokana Antananarivo renivohitra. Efa indimy novaina sy naverina teny amin'ny anteny meram-pirenena vao lany ity lalàna ity. Tamin'ny farany aza, mbola nisy ihany koa ny tsy fahatomombanana saingy nosisihana n'olona ihany izany. Teo ihany koa ny fanatanterahana ilay fiaonam-be ho an'ny fampihavanam-pirenena teny Ivato. Nanao sini ny fanapahan-kevitra tapaka teny ny filoham-pirenena, fanapahan-kevitra izay isan'ny fototra mahatonga ny krizy eo amin'ny androm-panjakana hatramin'izao. Hatreto ihany koa, tsy mbola hita ny didy fampiarana ny lalàna marobe izay efa lany teny amin'ny anteny meram-pirenena. Isan'izany ny sata mifehy ny mpanohitra. Eo ihany koa ny tsy mbola nananganana hatramin'izao ny Haute Cour de Justice, ny Haut Conseil pour le sauvegarde de la démocratie et de l'état de droit. Efa lany avokoa nefa ny lalàna mikasika ireo. Vokany, mbola misy hatra avokoa ny raharaham-pirenena. Isan'ny fototra nahatonga ireo avokoa ny resaka ankehitrano an-trano raha ny nambaran'ity mpandinika politika iray ity. Ny fifidianana mpanolontsaina dia raha azo atao dia avy amin'ny lavalnosy mba afaka mahita tsara ny zava-misy ary avy amin'ny sehatra maro samihafa, avy amin'ny sehatra maro izy mpanolontsaina aty amin'ny resaka sosial, aty amin'ny politika, aty amin'ny kolotsaina, aty amin'ny misy ohatra amin'izay lavin'izay tokony ho sala amin'izay fa tsy mety le mpanolontsaina hoe yakamakama fotsiny eo akaikaiky eo ihany dia manjary misy zavatra tsy hita ny saina, mety tsy takatra ny saina mihitsy izay no manahira. Hatreto, tsy mbola fantatra mazava na anisan'ireo mpanolontsaina manokany filoham-pirenena aza. Iray aloha ny fantatra fa efa niala am-pahibe maso fa nilaza fa tsy mbola voatendry ara-dalàna dia Ivoninahitsy Jean Eugène. Ho an'ireo olona nalaza fa vesatra amin'ny fahombiazan'ny filoham-pirenena malagasy kosa, mbola vao Andriamatoa Henri Rabarinjaka no nesorina teo an-dapa, na dia mbola hita manalokaloka ny filoham-pirenena hatramin'izao aza. Lafomba fa kosa indray amin'ny tontolon'ny sidina anabakabaka, ny alatsinainy izao no iverina amin'ny laoniny ny fandaharam-potoana ny sidina amin'ny kompani mpitaterana Air Madagascar taoriany ny fahazoana ilay fiaramanidina Boeing 737-800 androany. Tsy mbola miasa kosa satria ilay fiaramanidina niara-ny fahavoazana ara-teknika indrony izay. Io arivo ihany koa no vita ny audit natao tamin'ity kompani mpitaterana ity ary io arivo ihany nanaovana ny tatitra tamin'ny tompon'andraikitry ny kompani. Fanadiny Lili Rabiata. Iverina miasa amin'ny alatsinainy izao miaraka amin'ilay fiaramanidina Boeing 737-800 vaovao azon'ny kompani Air Madagascar androany, ireo fiaramanidina Airbus A340 Boeing 737 iray misy olana ara-teknika. Ity fiaramanidina ity no isana ny sidina anatiny sy ny sidina regional tokony nataondra fiaramanidina tsy mbola miasa ary mandamina ny sidina mikorotana ankehitriny araka ny fanazavana filan-kevim-pitantanan'ny Air Madagascar. Fantana voalohany zany aoka aloha hazava tsara fa tsy nivodina ty aeroplane ity fa ofana ary ny ofana moa dia feta izy teo 280 000 € isambolana, US dollara isambolana. Nahoana nahatonga an'ilay conseil d'administration tokony mifidy an'izay lalan'izay satria zay ny moramora kokoa tsy mavesatra kokoa amin'ny noho ny fividianana aeroplane. Raha mividy aeroplane tika dia misy aloha dépôsite atao, misy rehefa atao ny katikatsy dia moramora kokoa amin'ilay fehim-potoana hoe 10 taona 10 taona manana aeroplane ofaina toy izay manana aeroplane navidiana. Ankoatr'ilay fitsirihana atao amin'ny kompani Air Madagascar ankehitriny, isan'ny dingana iandrasana ny fialan'ny orinasa ao anatin'ny lisitra mainty ny vondrona Europeanina ny fahazoany ity fiaramanidina vaovao iray ity. Ofan'ny kompani Air Madagascar $4 isam-bolana ao anatin'ny taona amin'ny orinasa sinoa ICBC ity fiaramanidina vaovao ity. Arak'ilay voalazako teo voalazako teo tsara fa hoe milamina tsara le programme napetraky ny zareo technicien amin'ny direction collégiale ny tsy afaka tsisy incident moa dia misy fahavoazana kely ny aeroplane anankiroa, 10 anankiray dia le 737 ny anankiray. Ka alohanay
nametraka an'ireo planina hoe aloha mipetraka toy andefazy avec des risques fantany tsara misy compagnie maro any ivelany any ne hoe na de misy zavatra kely aza de mbo ampapanidinina ihany le lokany le nitsika ery Madagasikara de aty zany mihitsy raha misy zavatra kely hita fa tokony amboarina de aloha ajanona misy ireo planina. Mandalo audit samihafa ny orinasa ery Madagasikara ankehitriny araka ny fanazavan'ny filan-kevim-pitantanana androany. Mbola mitoy ihany koa ankehitriny ny siva natao amin'ireo nandefa naintota taratasy ho tale jeneraly nyity kompania ity ary mbola hihoatra ny roa volana napetraka hitantanany direction collégiale ny fanendreny izay ho tale jeneraly vaovao. Mikasika ny fitrandrana renakibon'ny tany kosa fantatra fa hivarotra velarana misy solitany na bloc pétrolier ny fanjakana malagasy miainga ny adevitra mikasika izany ankehitriny anarenana ny tsy fanana ny fanjakana vola fantanina mipetraka ny hoe feno ve mifepetra ahafana miditra amin'izany fivarotana bloc pétrolier izany vao tsy ela akory izay ny fihaonamben'ny évêque katolika nanao antsoavo ho an'ny fitondram-panjakana fa tsy mbola fotoana izao hiantsonana hirsona amin'ilay antsona ho salon international des mines et des pétroles de Madagascar izay kasaina atao ny volana septambra 2024 hiantsona ny vahiny ampiasana vola eto amin'ny tsika aro ny fanadidiny Elika Tsarakotomanatsoa. Misy mpanolotsaina ny filoham-pirenena ankehitriny araka ny fanadadina nataonay mampirisika azy hivarotra bloc pétrolier na velarana misy solitany. Efa rotona ny eto zao tsy misy lalàna mazava mifeny arena ankibon'ny tany sy ny solika. Fantatra ihany koa amin'ny arena ankibon'ny tany fa nisy hatrany ny lalàna hitrandraka izay navoaka na dia mbola voarara zany. Samy anao izay say mipatany ary veny rehetra amin'ny tirara ity. Ny ayay maro mandidina izany no nahatonga ny fiombiona ben'ny évêque anao antsoavy amin'ny hery velona rehetra na nipika fa tsy ny firosona mikarakarana ny salon international des mines ny 13 hatramin'ny 15 septambra ho avy izao. Ho an'ireo évêque katolika lasa alohan'ny sarety ny omby amin'ny tirara ity ahoana no ahafahana mitondra ny harem-pirenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nefa tsy mazava akory ny fitsipy-dalao momba ny tombontsom-bahoaka sy ny tombony ho azon'ny vahoaka malagasy amin'izany. Mialoha ny zavatra rehetra hoy ny évêque tokony hazava tsara fa ny malagasy isam-batan'olona no ahazo tombony amin'ny fitrandrana ny arena eto Madagasikara. Tokony hazava ny vola ampidiriny izany hatreny amin'ny fokotany ka tonga any amin'ny fanjakana fohy be tokony aneo fahavononana marina fa hampanjaka ny fanjakana tandalana sy ny fitondrana tsara tantana. Araka ity fanambarana nataon'ny fiombiona ben'ny évêque ity dia tsy mbola vonona amin'izany akory ny fanjakana malagasy ary tokony hapetraka mazava aloha ny fepetra rehetra ahafahana miaro ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny vondrom-bahoaparitra samihafa amin'ny fitrandrana sy ny fifanarahana samihafa malony any tanana ny vahiny hiditra antsehatra amin'izany. Mbola adihevitra ilaina sokafana ihany koa ny hoe aizany mangarahara sy ny fomba hanolorana ny bloc pétrolier iray ho an'ny mpandraraha iray mba ahafahan'ny fanjakana malagasy mifehy izany ho amin'ny tombontsoan'ny firenena. Fa efa tafidina hatramin'ny 7,5 ny vidin'ny baril amin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao tafarany ambany tamin'ity taona 2024 ity sy tato anatin'ny 9 taona farany. Efa tokony hisy fiantraikany amin'ny vidin-solika jifaina eto amin'ny tsena anatin'ny fidinana io noho ny fandaniana amin'ny fampidirana solika eto Madagasikara miompana betsaka indrindra amin'ny fifidianana izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hatreto anefa sakana tsy ahafahana mantanteraka izany ny politika ny fanjakana malagasy amin'ny famaritana ny vidin-solika sy ny fampidirana vola vahiny ahafahana mampiakatra ny sandan'ny ariary. Fanadidina. Ny volana Desambra 2024 no nahitana vidin-solika ambany indrindra farany hatramin'ny $7,770 no izao tafidina hatramin'ny $7,720 izao indray ny baril eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Antony ny ena ny vidiny any Azia no ny fitobahan'ny tahiry Amerikanina. Efa tokony hisy fiantraikany amin'ny vidin-solika eto Madagasikara ihany koa io fidinana io raha nambarany Paito Karena noho ny vidin'ny solika farantsika tonga eny amin'ny serana Tsambony Toamasina izay manana lanja hatramin'ny 720 isaky ny litatra amin'ny vidin-solika jifaina eny amin'ny mpanjara. Ny mampiakatra na mampidina io singa voalohany io zany dia miankina amin'ny fiovaovan'ny vidin-solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ny cotation
internationaux des produits pétroliers amin'ny fotoana anafarantsika izany solika izany amin'ireo mpanome tolotra amin'ny tsena ivelany ary indrindraindrindra koa dia miankina be dia be amin'ny fiovaova ny sanda ny vola malagasy mihoatra amin'ny dolara amerikana izay vola fandrefy fampiasa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fivarotana ny solika. Tsy mbola maro toerana nefa hatreto ny sandany vola malagasy mbola hoentin'ny fanjakana menona ny fatiantoka noho ny famatsim-bola amin'ny tetina hatramin'ny 720 tapitra ariary izay nataony mba hitazonana ny vidin-tsolika tsy hiakatra hatramin'izay. Ohatra amin'ireo tsy mahazo tombony amin'ny fidinan'ny vidin-tsolika ny tobi-panjara solika. Raha toa karaka amin'ny 50 faingo 20 ariary isaky ny litatra no voafaritry ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny taona 2013 fa tombom-barotra tokony alainy ny panjara solika tsy misy afa-tsy eo amin'ny 770 ariary isaky ny litatra izany amin'izao fotoana izao. Izany raha tamin'ny 2012 ka hatramin'izao 2015 izay nasika izao raha malala angamba fa efa sonitra be daholo ny vidim-piainana rehetrarehetra ny vesatry ny taxa sy ny impôt misondratra daholo ny fiainana rehetrarehetra ka tokony mba ho jerena ihany koa zany arariny sitsiny raha tokony ho jerena ny margen'ireo tana tobin-tsolika ireo fa aza dino fa eo amin'ny 300 mahery eo ny tobin-tsolika eto Madagasikara. Raha ohatra ka manana mpiasa moyenne hoe mpiasa 7 isaky ny tobin-tsolika ka miteraka 3 aby ireo dia efa mahamelona mpiasa amin'ny arivony angambany izany hoe tobin-tsolika izany. Midina hatrany amin'ny iray patelo ny vidin-tsolika nandritra ny vanim-potoana tetezamita ny vidiny ankehitriny. Tokony andro roa volana kosa vao izy fiantraikany eny amin'ny mpanjara eto Madagasikara izay fidinan'ny vidin-tsolika izay raha ny fanazavana hatrany feptaona izay andaniana ny tahiry ny fidina tamin'ny vidiny teo aloha. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa tsy nisy ny olana goavana amin'ny ankapobeny nandritra ny fanadinam-panjakana bakalorea izay ny farana androany ariva. Samy mikaikiaka amin'ny fahasarotana lazadina kosa ny mpiadina sendranay ny taranja matematika sy filozofia ny tena nitarainany ankamaroan'izy ireo. Etsekilanjay miankina amin'ny famalian'ny fanjakana ny fitakian'ny CSS no andraisan'izy ireo fepetra amin'ny andraisana mpianatra vaovaona tsy eny amin'ny eny Akatso ho amin'ity taom-pianarana ho avy ity fanadihadiana. Teny amin'ny lycée moderne Ampefiloha ny fanadinoan'ireo mpianatra ny taratasy fiantsonana ny convocation ny olana. Saingy voavaha izany raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra voalohany tao amin'ity fobe-panadinana ity. Ny problème moa zany problème isa-taona ihany. Mbola misy andreo ankizy manadino convocation, mbola misy koa ny tamin'ny maraina kosa mbola misy nanontany anay misy tsy mahafantatra hoe aty amin'ny LM1 natao ny EPS théorique. Raha tato amin'ny LM1 manokana zao ny absence tamin'ity taona ity ohatran'ny somary betsabetsaka ihany ny absence zany raha tamin'ity taona ity raha nampitaina tamin'ny taona lasa. Tamin'ny herintaona zany ohatra ny isa-taona ihany tsy de betsaka tamin'ity taona ity izy efa natratra eo amin'ny manodididina ny 5% eo zao ny absence anay aloha ny hatreto. Ny taranja matematika sy filozofia ary ny anglisy no mampikaikaika amin'ny mpiadina amin'ny fahasarotany lazadina. Na izany aza saika ambony avokoa ny lentan'izany. Dia sarotra daholo mihitsy izy rehetrarehetra. Matematika tena sarotra daholo izy rehetrarehetra. Tsy napozina satria tsy nieritreretina mihitsy hoe ohatra ireny ny zavatra avo. Ohatrany matematika, fizika sy ohatr'izany. Nizotra ny lamina ihany ny fanadinana tamin'ity tontolo andro ity na teo aza ny aya nateraka ny fitokonan'ny mpampianatra mpikaroka. Ireto farany izay mbola milaza fa arakaraka ny fivalin'ny fangatan'izy ireo no andraisana fepetra amin'ny fampiatonana tsy ny fampidirana mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Mbola ifampidinian'ny mpikambana kosa izany mandritra ny fivoriam-be ny 20 ny volana aogositra izao. Raha toka voavahany olana avy amin'ny fitondram-panjakana ka manome toka manome antoka ny ministry ny vola sy ny teti-bola fa ho ampidiriny ao anatin'ny loi des finances 2016, loi des finances initiales, ilay mikasika ny tampokarama voafaritry ny décret 1214 dia tsy hipetraka akory izay olana momba ny fandraisana mpianatra ety amin'ny anjery manontolo izay ho an'ny mpianatra voafaka baka manaraka izao. Mananafatra kosa ireo mpianatra mpanala fanadinana baccalauréat ho an'ireo mpampianatra mpikaroka na eo aza ny fitakian'izy ireo ny zony. Tsy tokony ho tia tena zany fa satria Madagasikara mila tanora hanafitra anazy ohatr'izany dia tsy tokony ho tia tena fa tokony hoe hijery ny hafa foana, hijery ny olona tokony handroso zany fa tsy tokony ho sakanana ny olona.
mampirisika ny zao zay mba handray andraikitra tanteraka amin'le fianaranay zany fa mijaly vezaka ohatra hoe privé ny andehananay le écolazy. 80 ireo chef de centre avy amin'ny université n'Antananarivo niasa nandritra ny fanadinana baccalauréat ary 40 no miasa mandritra ny fitsarana. Ny sabotsy 7 ny volana septambra no iandrasana ny valin'ity fanadinana ity. Raha tapitra androany ny fanadinana ho an'ireo mpiadina amin'ny sokajy ankapobeny. Miady kosa ny an'ny mpiadina teknika ary ito ny alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Io elanelam-potoana ifarana ny fanadinana sokajy teknika sy ny sokajy ankapobeny io ipetrahany ady hevitra indray ankehitriny amin'ny tokony ampiarahany izany. Fa rakotr'olona ny arabe n'Antananarivo io arivo io taoriny nahavitany ny fanadinam-panjakana baccalauréat mba nalaza vita baka izay zary lasa fomba mahazatra ankehitriny. Mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny lanonana samihafa. Ireto sary hoentina amintsika ireto dia sary tamin'ny fitora teo na ireo izay efa tsy isan'ny mpanala fanadinana intsony aza dia mbola hita eny amin'ny toerana misy hetsika ao amin'izany ho an'ny teo Antsahamanitra manokana ohatra dia ny tarika olombelo rikino ny famotoana tamin'ny mpakafy azy alaitsika vetivety ny ampahany hetsika tamin'izany. Le riki tiako be dia mba manala sy vita baka dia manala mavesabesatra zay. Tonitony nafinaritra. Zay vao mpakafy riki dia mba manala baka koa ny ankizy dia mba tonga ty miaraka aminazy mba manala azy. Ny androany mety tapitra zany sa mety mbola mety androany eny aloha fa zay tsy atao be loatra satria ny kozinanay ihany manala baka dia mba miaraka aminazy aty. Eo amin'ny lafiny sosialy tsy ny asa madinika no ratsy na tsy mahavelona fa ny fikirizana sy ny famatorana manao azy no fanalahidin'ny fahombiazana. Ny asa fanamboarana petako feno asa madinika hoentintsika amin'ny tian'io ity asa tanana tena malagasy. Fanahidin'ny Mikaela Ramarolahy. Fahazarana zany tena ilaina amin'izy ity mila miletika lalina be le fanjaitra petaka amin'ny lamba mihitsy le fanjaitra iny dia findra kely atao madinika ny elanelany. Toy ireny vita machine ireny raha jerena ny asa vitan'ny Rasoloary manana Jean Jocelyn mahagaga sy mampijanona ireo mpandalo ny asan'ity raim-pianakaviana ity izay ataony tanana. 12 taona nanaovana petakofehy ny tenany raha toka vehivavy no maro manao izany petakofehy izany ho an'ity raim-pianakaviana iray ity lova tamin'ireo ray aman-dreny kosa no nahaizany izany. Izy ity moa zany ohatra ny hoe asa tanam-pianakaviana dia saika mahay daholo ny ao an-trano rehetrarehetra dia zavatra ny anarana lisika zavatra ny anarana dia nitatra dia mivelona amin'io daholo izay ao anatin'ny fianakaviana. Tsy menatra mitaha amin'ny vahiny, tsy menatra mitaha amin'ny hafa, asa voakady sy milamina ary mahasintona sy mahavariana. Matianina amin'ny lafiny maro izy saingy olona sahirana sy mitady ny hohanina isan'andro. Maro karazana no vitany amin'izay petakofehy miavaka izay, nappe de table, coussin, ondana sy ireo maro isan-karazany. Maharitra ora iray hatramin'ny ora telo kosa ny fanamboaran'ny Rasoloary manana Jean Jocelyn ireo petakofehy ireo. Misy karazany maro kosa ny fitaovana ampiasaina amin'ity asa ity. Izy ihany no manamboatra ireo fitaovana ampiasaina na amidy ireo. Ny fananana saina hitraka tsy kivy hatrany kosa ny tokony hananany mpanao asa tanana iray raha nambarany. Antoetsaiko aloha dia ambony foana antoetsaiko na dia hoe miladina tany na somary tsy dia manara-penitra raha ilay toerana dia ambony foana antoetsaiko. Dia miankina aminao mpanjifa zany hoe za hoe tia vita gasy sa hoe za hoe tia vita sinoa dia izay ilay izy fa izy aloha tsy resiny sinoa izy ka tsy resina sinoa izy. Sinoa nge tsy manana an'izao zavatra izao hoe
tsy manana an'izao izy zao zao ny lafo ratsiny zao dia ny lafo tsara nisy zany le mibotsina ohatr'izao botsina ohatr'izao zao. Manenjika tsena izy fa tsy mbola manana fivarotana raikitra kosa ho andreo izay hividy ireo fitaovana fanamboarana petakofehy kosa efa misy ny fampianarana avy hatrany ary mampiatra izany eo no eo. Vitivity ihany izy dia hay raha ela 10 minitra dia efa tafita amin'ny fampianarana dia afaka manao fampiarana eo ihany koa ilay olona dia tonga dia hita hoe mety na tsy mety. Manomboka amin'ny 10 alina hatramin'ny 5,2 ariary kosa ny vidin'ireo vokatra vita mba hananganana toeram-panamboarana petakofehy goavana ary manara-penitra kosa ny mba nofinofiny amin'ity asa ity ankoatry ny fananana lalam-barotra manokana any ivelany. Lafombafa kosa indray sokatra manomboka ny 20 ny volana aogositra izao ny andian'ny faharoa fitsaboana maimpoana ataon'ilay sambo Mercy Chips any Toamasina ary aritra 7 volana tanan-dehibe raika ambin'ny folo manerana ny nosy no isafidianana ny marary azo ny fitsaboana amin'ity andian'ny faharoa ity raha toa ka 4 ihany nanaovana izany teo aloha fanamaivana ny sarandalana ho an'ny marary azo ny fitsaboana any Toamasina miara-miasa amin'ny mpandraharara mpifandraisan-davitra eto amin'ny firenena ny Mercy Chips anangonana vola hoentina manampy azy ny aretina efa nanaovana ny fitsaboana sy ny fandidiana hatramin'izay ihany no tohizana ho amin'ity andian'ny faharoa ity fanampanazavana. Satria ireo olona dia menatra seho zany olona mitonandreo aretin'ireo ary efa tonga nefa ireo vahin'ireo hitsabo zany dia afaka rehetra misy an'izany izay marary any mba mivoatra rehetra ary faharoa dia zavon-tsavony zany dia maina taona zay nga mazava Iverenantsika ny manalazy vita baka miditra amin'ny andian'ny faraiky ambin'ny folo ny Ismail Party izay karakarainy RDJ ao amin'ity taona 2024 ity mpanakanto malaza Toany Rabos, Sadaop, Big Jimda, Spaidi sy ny maro hafa no andravaka ny fiarahana. Ifamtaona araka izany ny mpanala fanadinana sy ny ekipa ny RDJ raha ampitso 20 aogositra eny amin'ny Le Pavé Antaninarenina manomboka amin'ny 7 alina hiavaka tanteraka ity andian'ny faraiky ambin'ny folo ity raha ny nambara ny mpikarakaranyetsika ary sy surprise maro ihany koa akoatry ny karaoké géant sy ny afantasy party fanampanazavana. Raha par rapport ny hatramin'izay dia ny tena mampiavaka any amin'ity dia ny fiverenan'ny artiste le alainay amin'io akoatra ny Rabosa moa zany sy Spaidi dia ny tena miverina goavana be Daop amin'io Daop sy Big Jimda zay zany no anisan'ny tena mampiavaka dia anisany ihany koa ny ambiance anankiray izay natokana ho an'ny mpandeha Ismail Party hatramin'izay ho ahenika hatramin'le nahazo azy taona dia isy ambiance flashback zany dia isy ihany koa le hoe Parak Session ho an'le Parak Session ho an'izay mbola tsy malala hira mampiaraka hira taloha zany ampiarahana amin'ny hira somary mihetsiketsika zany hoe somary rythmé daholo ny hira rehetrarehetra hoeninao amin'ny fotoana io zay zany karazana ambiance ho avy eo. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa aok'izay hoy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana mikasika ny fanarotana aranofo any Centrafrika olona 3 avy amin'ny casque bleu indray no voapangafanina n'olana vehivavy 3 tamin'ny fiandohany ity volana aogositra ity ary indindino amin'ny sarin'ny France 24. Efa niteraka resabe teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanalalana ankizy tsy ampitaona ka natonga ny fanesorana any lehibe any MINUSCA tamin'ny herinandro teo. Antoana tonga ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana hoentitra manoloana ireo tranga ireo. Nanamafatra ny tenany fa eloka manimba ny fiarahamonina ny fihetsika ireo casque bleu izay naresaka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ezakilan'izay tsy mionona amin'ny fananarotana ankizy ny casque bleu fa efa lasibatry ireo ihany koa ireo vehivavy lehibe. Tany amin'ny fiandohan'ny volana aogositra teo no nitrangana izany raha nitaraina ny fianakavian'izy ireo ny 12 ny volana aogositra lasa teo tany Centrafrika. Ny MINUSCA izay ahitana 2,4 casque bleu izay ahitana fitaraina ny manodidina ny 120 ka 30 amin'izy ireo no mifandray amin'ny fanarotana aranofo an'ireo ankizy. Nisy ny fanadihadiana ny fandray amin'ny casque bleu Marokana sy Burundi no anisan'ny tomponantoka amin'ireo tranga ireo.
tsy haimbaovao tamin'ity androany ity hanolotra memorandum de stabilité ny filoham-pirenena ho an'izay vonina ny hanoana azy fandresen-dahatra ny sambatan'olona kosa no ady ny filoham-pirenena amin'ny fitadiavana maro anisa raha nambara ny minisy-mpanjakana Rivo Rakotovao tamin'ity androany ity. Fantatra kosa fa hivaritra velaran-tany misy solitany na bloc pétrolier ny fanjakana malagasy ary farany iverina hiasa amin'ny alatsinainy izao miaraka amin'ilay fiaramanidina Boeing 737-800 vaovao azon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar androany ny fiaramanidina Airbus 340 iray sy Boeing 737 iray misy olana ara-teknika dia izay koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao amin'ny androany isorina hatrany ianao nanaraka ny fampahalam-baovao ny Koly TV hatramin'ny farany raha mpitsondray ny fotoana antsika manaraka veloma toko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Fantaro ireo vokatra Natura. Izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay Nature.